Samy manana ny fomba entina hiatrehana ny fetin'ny Krismasy ny rehetra. Ny ombonana aloha dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fizarana ny hafaliana izay fetin'ny Noely izay. Eo ihany koa ny fanampiana ireo sahirana ara-pivelomana toy ny nataon'ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly IEF Asem. Ankizy ampolony maro monina ao amin'ny fokontany Mandialaza Andravoangy, fokontany izay orenan'ny sekoly Rateo, no nitoloran'ny mpianatra sy ny mpanaben'ny sekoly UF Asem fanomezana omaly toy ny vatomamy sy ny bisikiotra. Manodidina 500 izy ireo, ankizy monina eo amin'ny fokontany manodidina ny sekoly avokoa. Araka fanazavany talensekoly Ramatora Zafimanantsoa Eliane, dia fanomezana avy amin'ny mpianatra ireo natolotra ireo ho fampianarana azy ireo ahizara sy hitsimbina ny mpiarabelona aminy. Noraisiny sekoly Antanana kosa ny fanangonana izany, etsika efa fanaon'izy ireo isaky ny fetiny 24 Jona sy 25 Desambra tahaka izao izany. Akoatra ireto ankizy nitolorana fanomezana reto moa dia nahazo ny anjarany ihany koa ireo tompona andraikitra rehetra eo anivon'ity sekoly ity ka vary sy menaka no natolotra azy ireo tamin'izany. Atao anatin'ny fiaraha-mikorana no nanatotosana fotoana tetsy amin'ny UF Asem Mandravoangy.